Fanazavana, Fanazavana, zava-miafina. Ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati. Ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany. Ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny boky Enoka sy ireo anjery-nidina teto tany ka nanambady ny zanakavaviny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 2:4. Andarana arainao eto amin'ny PNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy ny fiainana manandrakizay. Dia ampifaliana indray amin'ity ora ity no androsoko anatin'ny tokantranonao amin'ny alalan'ity fandaharana hoentin'ny fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy ny fiaina mandrakizay ity ary miarabanao izahay ary maniry ihany koa ny afantaranao ny fahamarinana rehetra etaetanay ny atongavantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay kanefa tsy ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy ianao raha mbola ny anaram-biby ity no andolianao sy ivavahanao na dia navita famantarana sy fahagagana ary ianao na dia efa nianjo tompokotompoko sy nanao an'io anarana io ho tomponao ary ianao na dia mpaminany ary ianao na naroka demonia ary ianao dia hoy ny mpamonjy hoe tsy fantatronareo hatr'izay ela be zay. Rarimbe zany tenen'ny mpamonjy zany satria raha misy mpitondra fivavahana na mpivavaka tsy mahafantatra ny anaran'ny zanak'ondry dia tahaka ny olona anankiray manana piasa na manana mpiara-miasa aminy nefa tsy fantan'ilay miara-miasa aminy, tsy fantan'ilay mpiasany, dia tahaka an'izany ihany koa ianao. Ny mpitondra fivavahana sy ny mpivavaka dia natao hiara-iasa amin'ny zanak'ondry, natao anao ny asa izay nasain'ny avondrindra atao zany ny mpitondra fivavahana sy ny mpivavaka ka rariny loatra raha ho fantatrao ny anaran'ilay maniraka anao hiasa. Naniraka amin'ny mpitondra fivavahana ane ny mpamonjy hoe mandehana mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny filazantsara izay asaina ny toriana dia ny anaran'ny zanak'ondry araka ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Timoty 2:2-9 hoe ny filazantsara izay nitoriako taminareo dia ilay avy amin'ny taranaka Davida, zany hoe ny filazantsara izay nitorin'ny apôstôly dia ny anaran'ilay mpamonjy avy tao amin'ny taranaka Davida. Ka izany mpitondra fivavahana tsy mitory ny anaran'ny mpamonjy izany nefa mitondra fivavahana sy mitory teny sy mahavita famantarana sy fahagagana ihany no voafitaka ao amin'ireo anarana na mitahan'ilay dragona an'izao tontolo izao ireo. Ilay dragona no miasa ao anatin'ny anarana mamitaka rehetra eto ambonin'ny tany. Rehefa nazavaiko teto fa misy ny atao hoe biby mpanompon'ny dragona amin'ny apokalipsy 2:12 zao mivaky ny teny eo hoe ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefany lehibe. Manana seza fiandrianana, manana hery sy manana fahefana ilay dragona, ka ilay fahefan'ilay dragona sy ny herin'ilay dragona sy ny seza fiandrianan'ilay dragona izay ambara mihitsy hoe lehibe, hery lehibe sy fahefana lehibe no nomen'ilay dragona n'ilay biby dia ilay biby no namitaka an'izao tontolo izao. Ny biby indray dia fanjakana izay miara-miasa amin'ilay dragona. Io fanjakana miara-miasa amin'ilay dragona io no ampiasain'ilay dragona amin'ny tahanany mponina rehetra eto ambonin'ny tany. Dia efa nazavaiko teto fa nisy ny fanjakana no entin'ny franc-maçon sy illuminati izay nandimby ny fanjakana romanina ny fean'izao tontolo izao. Nandritra ny arivo-taona mahery dia nofehezin'ny romanina sy ny fiangonana romanina izao tontolo izao. Ka ny filoham-piangonana romanina dia sady président, filoham-panjakana nanerina an'izao tontolo izao. Ny feny mpanjaka rehetra teto ambonin'ny tany io fiangonana romanina io nandritra ny arivo-taona mahery. Raha tamin'ny taona 1975 tateo aorian'ny mpamonjy ny fahefan'ny romanina ny fian'izao tontolo izao ary ny fahefan'ny franc-maçon sy illuminati sy ny firenena mikambana indray no mandimby azy mitondra an'izao tontolo izao. Dia izany franc-maçon sy illuminati
miaraka amin'ny firenena mikambana sy ireo vondrona iraisam-pirenena mivondrona ao amin'ireo firenena matanjaka any Eropa ireo no antsoina hoe biby tia mpiara-miasa amin'ilay dragona. Nametraka ny lamina vaovao maneran-tany izy ireo, efa roanjato taona mahery zay, na ny nouvel ordre mondial ametrahan'izy ireo fitondram-panjakana tokana sy ametrahan'izy ireo ny fampiasana vola tokana ary ametrahan'izy ireo ny fivavahana tokana maneran-tany. Ary ao anatin'izany fivavahana tokana maneran-tany izany no ametrahan'izy ireo ihany koa ny marika 666 eo amin'ny andron'ny olona rehetra eran'izao tontolo izao ka ny anaran'ny bibidia no marika apetaka eo amin'ny andron'ny olona rehetra araka voalaza amin'ny apokalipsy 7:20 andininy 4:20 sy ny 7:20. Efa nazavaiko teto fa ny atao hoe anaran'ny bibidia dia anarana andolian'ilay firenena antsoina hoe bibidia, sady anarana ivavahany no anarana asainy andolian'ny olona rehetra sy ivavahan'ny olona rehetra rehefa mipetraka ilay fivavahana tokana maneran-tany. Ny anaran'ny bibidia nefany dia manome 666 rehefa atao ny fanisana. Anderitsika hiditra ao anatiny zany fanisana ny anaran'ny bibidia izany ka amin'ireo anarana izay hoentiny zareo firenena matanjaka ireo sy anarana ampiasainy amin'ny fiteniny zareo no anaovantsika ny fanisana. Voalaza amin'ny apokalipsy 7:17 amin'ny baiboly tika P2EM10 hoe mba azahoana mamantatra ilay anaran'ny bibidia dia atambatra ny taremarika fonosin'ny litera tsirairay nanoratana n'ilay anarana. Izany hoe ny anaran'ny bibidia dia nosoratana tamin'ny litera izay ampiasain'ilay fanjakana voatondro hoe bibidia. Ny franc-maçon sy illuminati hoy ao no bibidia, voalaza ao amin'ny apokalipsy 7:20 izay mametraka ny lamina vaovao maneran-tany. Ary ny teny ampiasainy zareo no teny izay akatsika an'izany fanazavana ny anaran'ny bibidia izany. Zany hoe ny teny frantsay sy ny teny anglisy zany no ampiasainy zareo, ary izany ihany koa araka ny efa nazavaiko teto hatrany no mahatonga ny teny frantsay sy ny teny anglisy ho aparitaka ho ampiasainy zao tontolo zao, satria tafiditra ao anatin'ny fotodrafitrasa atongavany zareo eo amin'ilay lamina vaovao maneran-tany ny fanaparitahana ny fiteniny zareo ho ampiasainy zao tontolo zao. Izany de tahaka ny tamin'ny andro romanina ny fean'izao tontolo zao ihany, naparitaky ny romanina sy nasainy nampiasainy zao tontolo zao ny teny latinina tamin'izany fotoana izany ka de ny teny latinina no natao hoe teny velona ny raisin'izao tontolo zao tamin'ny andro romanina ny fean'izao tontolo zao. Misy porofo eto am-pelantanana avokoa zany zavatra lazaina rehetra izany. Rehefa lefy ny herin'ny romanina ny fean'izao tontolo zao ka nodombiasan'ny franc-maçon sy illuminati sy ireo firenena matanjaka indray ny fifehezana n'izao tontolo zao de ny teny zareo indray no aparitaka sy atao hoe teny velona ampiasain'izao tontolo zao, de ny teny frantsay sy ny teny anglisy izany ka misy antony sy manana tanjona ry zareo ao anatin'izany fanaparitahana ny teny iraisam-pirenena izany. Ka amin'ny alalan'io teny ampiasaindry zareo io no anaporifotsika ny atao hoe anaran'ny bibidia izay hoentiny zareo, zany hoe ny anarana ivavahandry zareo franc-maçon sy illuminati izay amin'ny tany an'izao tontolo zao izany. Ny anarana hoentiny zareo sy ny anarana apetraka ry zareo amin'ilay fivavahana tokana maneran-tany zany no hoporifotsika. Dia ny voalaza ao amin'ny apokalipsy 7:17 amin'ny tika P2EM10 teo na raha tsika atambatra ny taremarika fonosin'ny litera tsirairay nanoratana an'ilay atao hoe anaran'ny bibidia. Tamin'ireo litera iraisam-pirenena ireo no nanoratana ny atao hoe anaran'ny bibidia ka atambatra ny taremarika fonosiny. Ny atao hoe taremarika fonosin'ny litera tsirairay dia ny valeur numérique n'ireo litera tsirairay ireo. Misy izany izany atao hoe valeur numérique ny litera tsirairay izany. De izay valeur numérique izay na ny taremarika fonosin'ny litera no atambatra. Ka zao tsika zany de iroso ao anatin'izany. Zany hoe iroso ao anatin'ny
fanaporofoina ny anaran'ny bibidy zay manome 666 isika izao. Nefa ny tsy maintsy arahana ny toromarika ato amin'ny apokalipsy toko 17 manomboka amin'ny andininy 17 amin'ilay baiboly tika P2EM10 hoe atambatra ny taremarika fonosin'ny litera tsirairay. Ireto avy ny litera iraisam-pirenena na ny alfabeta zany, ny alfabeta iraisam-pirenena ireto omenantsika eo amin'ny écran ireo: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ireo no alfabeta mandrafitra ny litera iraisam-pirenena. 20 no isan'izy ireo, zany hoe ny isan'izy ireo zany dia 20. Ny litera tsirairay de misy ny taremarika fonosiny na ny valeur numérikany. De ireto omenantsika ireto indray ny valeur numérikan'ireo litera tsirairay ireo. Ny valeur numérikan'ny litera A dia 6 na 9, ny B 12 na 18, ny C 27 na 17, ny D 40, ny E 10, ny F 4, ny G 13, ny H 2, ny I 1, ny J 70, ny K 7, ny L 7, ny M 17, ny N 20, ny O 17, ny P 17, ny Q 13, ny R 12, ny S 17, ny T 20, ny U 70, ny V 70, ny W 700, ny X 90, ny Y 10, ny Z 430 sy 200. Ireo no valeur numérikan'ny litera tsirairay na ilay lazaina amin'ny etiketeny DM hoe taremarika fonosin'ny litera tsirairay. Zany hoe ao anatin'ireo litera iraisam-pirenena ireo no litera nanoratana an'ilay anaran'ny bibidy izay ampiasaina ao anatin'ny teny frantsay sy ny teny anglisy, sady anarana manome 666. Ary amin'ny alanan'le fanarahanao ilay toromarika amin'ny andininy 17 apokalipsy toko 17 hoe eto no ilaina ny fahendrena, aoka zay manantsaina nisanisan'ny bibidy fa fansan'olona zany ary 20 no isany. Amin'ny alalan'ny fanarahanao an'izay no afantaranao ny atao hoe anaran'ny bibidy satria manome 666 ny anaran'ny bibidy. Voalaza ihany koa ny toromarika eo amin'ny apokalipsy toko 17 dika P2EM hoe atambatra ny taremarika fonosin'ireo litera tsirairay nanoratana an'ilay anarana. Ireo ny taremarika fonosin'ny litera tsirairay ampiasain'izao tontolo zao. Mariako hatrany fa tsy izahay atao fikambanana no namorona an'ireo valeur numérika ireo, fa ry zareo manam-pahaizana ao anatin'izany franc-maçon sy illuminati zany no nametraka sy namorona an'ireo atao hoe valeur numérika ny litera tsirairay ireo. Fa ny ataona eto anivon'ny fikambanana kosa de manapirofo fotsiny hoe izay manantsaina
dia manisa ny isan'ny biby ty. Amin'ny dikateny sasany de hoe manao kajy, de amin'ny dikateny frantsay de hoe manao calcul, ka izay fanaovana kajy izay no adidy sy andraikitsika, fa ny namoaka n'ireo valeur numérique ny litera ireo de ry zareo manampahaizana ao amin'ny franc-maçon sy illuminati. De ianao zany no afaka manambatra na manao kajy ny taremarika fonosin'ny litera nanoratana ny anaran'ny biby ty. Tapotra an'io reto ampelantanana amin'ny herinandro indray tohizako ny fanaporofoina zay zavatra mbola tsy azotsika ao anatin'izay zavatra nomeko zay, satria raha malaky mahay mandray zao ianao de manao kajy no ataonao ao atokantranao. De zay zavatra mbola tsy azonao tohizatsika amin'ny herinandro mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Fanazavana, zava-miafina. Fanazavana, zava-miafina. Ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati. Ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany. Ny anaran'ny biby ty izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Ny zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavivan'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 2:4. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny anora, ny sabotsy maraina amin'ny anora ary ny alahady maraina amin'ny anora sy 30 minitra. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy ny fiainana manandrakizay.